Zany hoe saika tsy nisy ny zavatra rehetra na inona raha tsy niteny Andriamanitra. Rehefa tonga nofo le teny atao hoe Jesosy, Jaona toko voalohany manomboka andiny voalohany, ary tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, andiny fahataminy folo, ary ny teny dia tonga nofo atao hoe Jesosy, niara-nonina tamintsika. Zao le izy, ny fahaiza manao ny teny tamin'ny voalohany dia famoronana, fa tsy maintsy nidina ny teny ho tonga olombelona, natao hoe Jesosy, mba hatonga ny teny ho kapohana rehefa tonga nofo, andray ny rofo rehetra eo amin'ny vatantsika, ahatonga antsika hiaina ao anaty fanasana tanteraka avy any ambony. Ka ny fakany teny tonga nofo tamin'ny dia kapoka ny aretina rehetra, no ananan'izay rehetra nandray ny teny fahafahana sy fahasoavana anatena, fa natao ho salama ianao, fa tsy natao harary ianao. Mba ataonao tsara an-tanan'izay miaina. Dia zao zany ny zavatra mitranga, ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eto androany arivo dia zavatra efa vita, fa tsy zavatra angatahana. Roa arivo taona lasa Jesosy ny avankapohana hitondra ny rofo rehetra eo vatantsika, izay nianatra tamintsika teo amin'ny tenany. Nikapohana izy mba hahatonga ny rofo rehetra eo vatanao ho afaka rehefa mandray azy ianao. Zay nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mininy anarany. Fomba tsotra le izy, anio arivo raha hiverina amin'Andriamanitra ianao dia ho raisindray. Ary ny zavatra hitsanga, rehefa andray an' Jesosy ianao ka hiteny hoe raisiko ianao Jesosy tompo sy monjy ny fiainako manokana, dia hiditra ao anatinao le teny tonga nofo, amadika ianao le olona tsotra io, tonga dia foroniny ao anatinao ho tonga zanak'Andriamanitra, tonga dia promotion. Ary ny zavatra mitsanga dia zao, lasa tsy olona ordinaire antsony ianao, fa olona misy Andriamanitra ao anatinao, aseho eto tany amin'ny alalanao ny fanjakan'Andriamanitra. Somary ateka ao n'Andriamanitra, somary ateka sy nakolaka ao n'Andriamanitra. Dia ohatran'izao fisehoana izy raha tany amin'ny Genesis toko voalohany, Andriamanitra namorona. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mbola mitovy ihany le izy. Zay no mahatonga an' Jesosy miteny ao Marka toko 4:5-10, hozy izy, mandehany eny amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny antony mahatonga anay hitoro ny filazantsara dia anoy eo an'io asa ny Genesis toko voalohany eo, amin'ny alalan'ny fanjakan'Andriamanitra aseho eto an-tany, dia ny fiangonan'Andriamanitra tsy zany fa ianao marina an' Jesosy sy mandray azy, mba hitohizany zany asa famoronany zany eo amin'ny tontolonao. Eno ene feno aiziny ty zao tontolo zao ty ara-panahy, feno aiziny rehefa nanoty Adama voalohany ka voavity ny devoly tamin'ny fahotana, ny fizikiny teto tany sy ny fanapahana. Dia ohatrana fiara anankiray ty tamin'ity, hitanao le fiara anankiray ry zao, tsy mifidy zay olona hitondra azy io, fa zay manana ny lakile no mitondra mamelona tonga dia lasa. Taonao tsara tana zay miaina. Dia ohatran'izany koa ny tany, ny fitany devoly Adama voalohany tamin'ny ota, nihinana voankazo ratsy ny hoaniny izy mivady, dia nanomboka nanome ny fanalahidiny tany sy ny fanapahana azy eny ampelantanan'ilay ratsy atao hoe devoly Satana. Dia zay natonga ny tany mikorotana, zay natonga ny aretina nanjaka teto tany, satria lasa niseho teto tany zay natiora tsy namorona n'Andriamanitra azy, tsy namorona n'Andriamanitra azy, fa natiora vaovao no entin'ny devoly sy ny fanapahana, vokatsy ny faneken'ny olona ny ofitany hiala tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tena tsara ny tanan'izay miaina, manaraka tsara ianao. Dia zao ny zavatra nisy, eno tsara, nalahelo Andriamanitra ny sainy izy hoe inona ny tokony ataoko amin'izayko ny olona. Dia ozy izy Andriamanitra, andefa ny zanako lahatokana dia Jesosy, lay teny tamin'izany fiandohany zay izay tsy nisy anarana, ny lasa naseho teo amin'ny nofo nomena anarana hoe Jesosy Kristy. Alleluia. Dia rehefa tonga teto tany Jesosy, dia zao ny zavatra nitranga, ao aminy sy amin'ny alalany no sitrak'Andriamanitra ny anatanterahana ny asa famonjena rehetra momba
mandraraha ny tany, satria tsy tonga vato izy mba hamonjy ny vato, tsy tonga hazo izy mba hamonjy ny hazo, fa tonga olona izy mba hamonjy ny zanak'olombelona rehetra. Ary ao anatin'izany za sy ianao, ary tikanao hiteka mafy azy avao rehetra. Ny fanamasina zany dia ohatr'izao ny asany. Tany amin'ny Genesis toko voalohany ny fanamasina dia miandro fotsiny, tsy mihetsika mihitsy izy. Hitany io maiziny io, hitany io problemana tany foana sady tsy misy etika ratsy be io, hitany. Fa teo fotsiny izy nofonosiny fotsiny, fa tsy nihetsika izy. Fa zao miara-miasa sy miandry ny baiko ny tenin'Andriamanitra avokoa. Ny fanamasina dia miandry ireo baiko rehetra avy amin'ny vavan'Andriamanitra sy avy amin'izay tenin'Andriamanitra vao mihetsika. Vao ny tenin'Andriamanitra hoe misy mazava, mihetsika miaraka amin'ny vava izy, miandry vavalatsaka fotsiny izy dia sotominy avy ao anatin'ny aizy ilay mazava, lasa nisy mazava keto an-tany. Ny zavatra ataon'Andriamanitra rehetra dia tsisy ninninona mitanga eto raha tsy amin'ny alalan'ny fanahany. Ao amin'ny bokin'ny Job Andriamanitra dia milaza fa ny fanamasina hony ny manome fahatsarana ny lanitra. Io fanamasina io nalefan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany, ary vao teo amin'ny aizy na le fanamasina ny ten'Andriamanitra dia nifanaraka amin'ilay fahatsarana tian'Andriamanitra atao. Ny zavatra nataon'ilay fanamasina namoaka ny mazava avy ao anaty aiziny, namoaka rehefa ny ten'Andriamanitra hoe misy hanina sy zava-maitso, tonga dia niasa ny fanamasina hanina sy zava-maitso no mipotra teo. Zany hoe ny fanamasina zany tsy diso adresy, fa zay zavatra lazain'Andriamanitra rehetra tonga dia mifandrika amin'izay koa ny zavatra ataony. Zao zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Ara-panahy maiziny ty tany ty, zay rehetra tsy any Jesosy sy tsy manana an Jesosy dia tadidio miaina ao anaty fahamaizinana. Eny olona izy, zao ny zavatra hitranga. Rehefa mandray an Jesosy ao anatinao ianao ka nandray azo tompy sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia misy zavatra mitranga. Tomony eo akaiky eo misy zavatra mitranga hoe avelany, misy zavatra mitranga. Zao ny zavatra mitranga. Manomboka lasa tafiditra ao anatinao le fanamasina nanatanteraka asa famorona tany amin'ny Genesis toko voalohany. Fa amin'ny alalan'i Kristy no hidirany ao anatinao sy toerany eo amin'ny fiainanao. Jauna toko 7:25 dia omeko anareo ny fanahy fahamarinana zay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy Jesosy sady ao anatinareo. Dia ino hoe ao anatinao Kristy, ao anatinao ny fanahany. Dia inona ny zavatra mitranga? Raha feno aiziny izao tontolo izao, misy ny asan'ny fampahoriana sy fandravahana, misy ny aretina sy fanaintainana, dia zao nomen'Andriamanitra ao anatinao ny fanahany, ny fanatsehany, ny teniny mba hahatonga anao handeha. Teo Jesosy hoe mandehana mitoriny filazantsara. Fa manino Jesosy mampirisika hoe mitoriny filazantsara? Satria mandrak'androany miandry ny tenin'Andriamanitra veny ambavanao ny fanahy masina, ohatra ny tamin'ny Genesis toko voalohany anova tontolo amin'izay izy aorian'izay. Hitanareo, tonga eto zay, tsy zahay ny tompon'ny teny fa Jesosy, ary izy naniraka ny teniny mba ho amarininy eo amin'ny fiainany izay irahany. Marka toko 5:20 ary ny apôstôly nandeha teny tontolo eny ary nitoro ny teny tamin'ny fahasahina, ary Andriamanitra nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Eny izy eo amin'ny toerana misy teny dia misy fanamarina famantarana avy amin'ny fanamasina. Arak'izay nitranga tao amin'ny Genesis toko voalohany, rehefa ny tenin'Andriamanitra misy mazava, nietsika amin'ny fanamasina namorona mazava. Zao vavamafana androany arivo, mety maiziny zao tontolo zao, tsy manino zany fa androany arivo misy olo mavidin'Andriamanitra eto, misy olo mavidin'Andriamanitra eto, misy olo mavidin'Andriamanitra eto. So arahorakoraka ao an'Andriamanitra. Enoe, tsy mahazo manao zay tiny ny herin'ny aizina eo anatin'ny olo mafidy mitondra ny mazava ho aminy. Olotsana an-tanatsemena. Ary androany arivo, raha vonona ianao andray an'ilay teny, anapa-kevitra, andray an'i Jesosy eo am-ponao, manaiky atao batisa amin'ny anarany, torotsana an-tanatsemena. Dia zao ny zavatra hitranga, ary tsy maintsy hitranga. Naiza le anao dia misy famantarana manaraka anao, ary le Andriamanitra mahay
famoronana mihoatra noho ny fahagagana, anamarina sy lina iaino ny fandresendahatra ao, ary anatanteraka tsy misy fepety sy zavatra lazainy vavanao. Dia zao le izy vao nandeha ny apôstôly ka nivavaka ho an'ilay malemy teo vavadiny sara endrika ohatra Petera sy John ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo. Nisy lehilahy malemy zay mipetraka teo mangataka isan'andro mba ameo volamena. Teo sisy Petera sy John avy any ohatra misy nataony zareo nijeran'ilay malemy. Tsy manana ninona omenanao zay, sisy volamena ataonay, tsy manana vola fotsy zay, fa zay anananay fanamasina, zay anananay ny anaran'i Jesosy, zay anananay ato anatinay nomena ianao. Amin'izao fotoana zao izy amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Halleluja! Mijerenay amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Mitsangatsangana tonga dia nitsangana ilay malemy. Hitanareo amin'izay ny rany Petera sy John anova tontolo amorona sy amerina amin'ny laoniny zay tontolo ravany devoly rehetra amin'ny fanjakan'ny herin'ny maizina mambabo an'ity tany ity. Vaovao mafaly anao Anarivo sy tafomasom-pananao fa tsy anganongano sy nofinofy arak'izay heverany sy fahatakarany sainao azy ny famatana sy fahagagana, fa velona ny Andriamanitra ny Kristianina, velona Jesosy avy any Nazareta. Tianao izy, hiasa amin'ny fiainanao izy, ary manomboka anao Anarivo no maso rehetra hahita ny zavatra goavana sady lehibe ho ataon'i Jehova eto amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Tsy manahonakora ka ho an'Andriamanitra, tsy manahonakora ka ho an'Andriamanitra. Halleluja! 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 Yay! Yay! Eny hoe nisy fotoana Petera tao nahitany Jesosy nandeha teny ambony rano, izy ao anaty sambo. Dia ozy izy mpianatra misy matotoy satria tsy lojika hoe olona andeha eny ambony rano tsy takatry ny sainy, tsy azony saina. Hitanareo raha ianao zao nahita an'izany dia ozy koa ianao hoe karakory ma raha ty tsy possible aby io resaka dala io. Ary koa mazamanao mahita an'io mamangisitreny koa manafo reo. Donc la olo ty pastera boaka e za mijery raha sy karaha mbo maboto amin'ny tanàna foana pôzy. Zay leo koa tsisy kravato aby aloha pastera tsisy kravato. Miaraka amin'ny tenisy ndraiky jean anazy io. Azan'ny jean ko nijerena, azan'ny polo ako. Fanderan'Andriamanitra lova amin'ny fiainao rehefa avy eo. Tsy marety atao n'Andriamanitra. Tsy tonga eto anambarany momba sy ny rahana itozy takatry ny saiko, fa le tsy takatry ny saiko mihitsy na ny rahana mba izy fiatakany eto tany ny fanjakam-pamoronana avy any an-danitra avy amin'ilay mitoetra amin'ny zata-fiandanana mandrakizay anatanteraka ny asany amin'ny fisekatsekana fa misy zanany vonona eto azy ny ampiasaina. Halleluja! Elo toro tsara tana zay miaina ao ny asan'ny apôstôly toko voalohany ny favalo ozy Jesosy tamin'ny mpianany. Nareo tsy mahazo miala ao Jerosalema, tsy mahazo miala ao Jerosalema nareo, ambara-pahatonga nareo ho tafiana hery, tsy maintsy fenona aloha nareo vao mandeha. Fa manina Andriamanitra no miteny tsy maintsy fenona aloha vao mandeha, tsy avelan'ny hetsika mihitsiny raha tsy feno fanamasina, satria ny zavatra tian'Andriamanitra mpanaovina azy sy anyrahany azy tsy zavatra vitany fa tsy maintsy mitranga amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra ho aminy sy ny fahafenony. Zakaria toko 4:21 tsy amikery na mipahatanjara ho Jehovah tompony maro fa amin'ny heriny fanahiko kosa. Rehefa mitetsetra ny fanamasina dia izay zavatra ataon'Andriamanitra no miseho eo amin'ny fiainanao amin'ny lalanao. Ka androany arivo raha tsy mahasakana an'Andriamanitra io miala tsiny fa tsy afaky ny asakana antsika io androany. Androany arivo njamba hiratra ny moana hitery marenina andeha malema patanjana mivelona ny maty ny fanantenana misady
Inona ny lalana pasteur? Inona ny tokony ataoko? Ahoana ny ampitanga an'ilay izy? Zao lazainy zao ny nampanao batisy. Rehefa avy nateraka indray tsika, nandrayan'i Jesosy ny tompo monjy ny fiainantsika manokana, dia misy dingana tsy maintsy hirosoantsika. Ary io tiako tenenina eto androany arivo hoe manentana antsika rehetra izay vao avy nanolo tena androany. Raha resy laty ianao aorinan' ity afaty ity fa mpianatra milamina tsara mikasika momba ny famonjena, dia isy batisa faobe ho tanterahany any namontana raha pitso maraina ny folo maraina. Mareteka ao an'Andriamanitra. Fa zao aloha izy mila manaraka tsara tsika ny zavatra hozaraina eto. Mateo toko fahatelo andininy faraika ambin'ny folo. Ozy izy zao nampanao batisa. Zaho ozy izy manao batisa nareo amin'ny rano ho amin'ny fibebahana, fa lay avy ao aoriko no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza. Izy nanao batisa nareo amin'ny fanamasina sy afo. Eny ola izy ny batisa ny rano ho amin'ny fibebahana, dia tsy maintsy Jesosy no nisolo antsika tao Jordana. Enonareo tsara? Ao amin'ny Lioka toko voalohany, manaraka avy antsika e. Lioka toko voalohany andininy fadimy ambin'ny folo. Zao no voasoratra: fa ho lehibe ao anatin'ny tompo izy, ary tsy sotro tovay nataoka sady ho fenona amin'ny fanamasina tany ekipon-deniny azy. Zao no nampanao batisy io. Zao no nampanao batisy. Vao nahitan'i Jesosy dia zao no nataony. Zaho ozy izy tokony ataonao batisa fa tsy ianao nataoko batisa. Dia zao nataon'i Jesosy. Ataovy ihany aloha fa zao no mahamety. Neno mambo zafady. Tiako mampiasion Jesosy. Alléluia. Andriamatoa André nandritra ny telo volana io tongony anankiroa io loaliko io nangotsikotsika ary mavesatra be. Le sany teo zany ohatra misy poids 20 kg zany isan'isany any tsy afaka mihetsika firy fa marary managitaina, ary tsy afaka ihetsehan'ny firy fa tena sahirana be izy dia azonao an-tsaina be fotoana nahasitrana azy tamin'izy le nanolo tena ao an'Andriamanitra teto. Tsy niandry le vavaka fanasitranana fa izy nanolo tena ao an'Andriamanitra teo mpijoroana teo dia niala daholy efa nahitainana tsy le mavesatra, tsy renitsony le poids voninahitra an'Andriamanitra reriary. Alléluia. Ny HVKL mission dia manasanao isaky ny zoma hariva etsy amin'ny Roxy Antaninarenina. Rendez-vous mpanasitranana miaraka amin'ny Jesosy takariva pahagagana sy fanovam-piainana isaky ny zoma hariva etsy amin'ny Roxy Antaninarenina manomboka amin'ny 10 ora hariva. Fotoana ikarakaran'Andriamanitra ny olana rehetra. Fotoana izao iovan'ny fiainanao. Tongava maro tsy misy vidim-pidirana.